3. Ataovy mafimafy tompoko. Ataovy mafimafy ihany azafady aloha. Miarakantsika re. 1, 2, 3.
Nareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray izy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Nanio alahady fa 17 ny volana aprily taona 2024. Alahady izay natokany foibe FCKM hitondranam-bavaka manokana ny toeram-pamonjena ny zaza FCKM na ny topaza izany. Alahady voalohany manaraka ny Paska amin'ity anio ity, ary alahady farany kosa amin'ity volana aprily ity izay andiniantsika sy amoaboasantsika trano ny loha hevitra manao hoe velona ny tompo. Idera sy ankalaza an'Andriamanitra isika ny salamo arak'izay voasoratra eo amin'ny fafana no vakitsika. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy misy tahaka anao tompo amin'ireo Andriamanitra, ary tsy misy tahaka ny asanao. Ny firenena rehetra nataonao dia ho avy akohaka eo anatrehanao. Tompo, ka omeo voninahitra ny anaranao. Fa lehibe ianao ka manao zava-mahagaga. Ianao rery ihany no Andriamanitra. Ampianaro ny lalanao ao Jehovah, dia andeha amin'ny fahamarinanao aho. Ampiraiso ny foko atahotra ny anaranao. Ideranao amin'ny foko rehetra aho, Andriamanitra Tompo. Anome voninahitra ny anaranao mandrakizay aho, fa lehibe ny famindraponao amiko. Ary efa novonjenao ny fanahiko tsy ho amin'ny fiaina tsy hita ambany indrindra. Amen. Jesosy mpanjaka malaza, no tompo mpanjakana, mahery sy tsara indrindra, ka izy no harona, mendrika ankalazaina no ny heriny, eratany sy lanitra koa ny zoa mandazany, re tompo mpanjaka vavaka isika. Andriamanitro, reto tafavory eto an-tranonao ny vahoakanao. Izany no salamo fiderana izay asandratra eo anao, satria
tsy misy tahaka anao tokoa Andriamanitra, ary ianao ihany no Andriamanitra velona tomponay. Andriamanitra manambara ny fahavelomanao aminay mandrakariva ianao, noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana, dia velona ao aminao ihany koa izahay raha miara-dalana aminao. Koa ankehitriny dia trapamonjena tokoa izahay, voromarobe eto an-tranonao ny amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro ity, izay hanomezanay voninahitra ny anaranao, hideranay sy hankalazana ny anaranao, ary hijoroana ivavolombelona amin'izao tontolo izao fa manan'Andriamanitra velona izahay. Koa raiso ho anitra kasitranao Tompo, izao fanompompivavahana tanterahana izao, ary hatreo amin'ny alalan'ny fanahinao masina, mba ho fanompoana mendrika anao Andriamanitra tokoa, satria fanompoana tsy aroropa-aratsiana no tanterahana eto, fa hanehoanay ny voninahitry ny anaranao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy no anaovanay ny vavaka. Amen. Mazoa toerana ianareo fiangonana. Irosoa avy hatrany amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora no isatarantsika izany. Ny sampana sekoly alahady dia faly miara-bantsika ary manolotra tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana ny ankizy sy ny tanora izao. Aoka hitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ny sampana sekoly alahady rehetra. Hivavaka sika, fanay masino, mitary lalana anay, ahaizanay mandresy ny asan'ny devoly, ahatonga anay ho mpanota, dia ataovy mandresy izany izay eo amin'ny fiainanay. Amen. Ao amin'ny Efesianina toko fahaefatra, Efesianina toko fahaefatra, andininy 7:20 no ndeha ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Efesianina toko fahaefatra, andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Afaka mipetraka ianareo. Tantara iray no ndeha akatsika lesona. Isan-taona dia mamory ny miaramila ny devoly mba ahafahany maniraka azy asa, ka arakaraka ny asa vita ratsy indrindra no hiakaran'ireto miaramila ny satana reto grady. No tsinjaraina ho antoko maromaro reto miaramila reto, ka rehefa tapitra ny herintaona dia samy manao tatitra momba ny asa vitany. Hoy ny antoko voalohany, raha nanao ny tatitra izy, izahay nahavita nampisotro toaka zatovy sy tanora marobe, ka maherin'ny 200 no efa lasibatry ny fahafatesana tamin'izany. Faly ery ny lehibean'ny devoly raha nare izany, ka dia nampiakarina grady ireto miaramila ireto, nampiakarina ho sergent chef. Nanao ny tatitra indray ny andiany faharoa, dia nilaza izy ireo fa nahavita ny taona ny ankizy sy ny tanora ary ny zatovo andainga, tsy hanaja raisy ireny, angalatra, hifoka zava-mahadomelina, hijangajanga, eny hatramin'ny famonoana olona mihitsy aza. Ary notaterin'izy ireo tamin'izany fa maherin'ny 10,000 no azony tamin'izany.
ary maro tamin'ireo koa no niara-ny fahafatesana. Dia faly tokoa ny lehibean'izy ireto ka dia nakarina ho lieutenant ireto andihana miaramila ireto. Ny andihan'ny fahatelo kosa dia somary menamenatra sy sadaikatra ihany raha vao nasaina nanao ny taty satria tsy mba nahavita asa ratsy afa-tsy iray ihany izy ka neverino kely izany asa vitan'izany. Hoy izy ireo hoe ny asa vitanay dia kely ihany, dia ny taona ny ankizy ho kamo hivavaka sy ho kamo hianatra sekoly alahady. Tena faly indrindra nefa ny lehibean'izy ireo nare izany tatitra izany ka nomena ny grady ambony indrindra ireto andihan'ny fahatelo reto. Rakizy ry tanora, ry sampana sekoly alahady, ny fialantsika amin'Andriamanitra dia tena mahafaly ny devoly. Isika lasa mijaly, lasa babony, lasa mpanota, very hiara-ny fahafatesana. Fa ny devoly kosa rehefa misaraka amin'Andriamanitra tsika ka kamo mivavaka sy mandeha mianatra sekoly alahady dia tena faly izy ary izy indray dia mitombo grady, mahazo ny grady ambony indrindra. Dia andeha averintsika hoe ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny anaran'i Jesosy aiza manome fitoerana ho an'ny devoly. Efesianina 4:7-20. Dia mbola hivavakantsika. Tompo, misaotra ny amin'ny teninao, mangataka ny fiarovanao ary izahay mba tsy ho azo ny fakapanaka ho voasambotra sy ho babon'ny Satana. Dia misaotra indrindra Tompo amin'ny anaranao mahavonjy. Amen. Ian'ny fivakin'ny soratra masina isika mialohan'izany dia iraintsika ny hira voalahatra. isika ka melo izany dia revavakantsika angataka ny fanahy masina. Ry Tompo Andriamanitra io dia mbola misaotra sy midiranao hatrany izay satria tsy mbola nataonao diso anjara ka mbola afaka mamaky ny teninao ary miaina izany ary andray ihany koa ny afatra avy amin'izany teninao izany. Koa mangataka ny fanahinao masina izay Tompo, ero lalan'izany teny izany ho tena anatina sirairay avy ka mba ho tanindonaka ny ren'ny teninao zahay hitondrana ny fiainanay mandritra ny andro mbola omenao anay. Dia mitenena aminay Tompo fa vonin'ny fiainanao izay mpanompanao. Amin'ny anaranao Jesosy nanareo mivavaka izany. Amen. Ny teny voalahatra ho antsika andro any dia
arak'izay hita ao amin'ny bokon'ny Jeremia. Jeremia toko 10 manomboka amin'ny andininy 9 hatsahatra hatramin'ny andininy 910. Ny teny rehetra dia vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Tsy misy tokoa izay tahaka anao Jehovah, lehibe ianao ary lehibe amin'ny hery ny anaranao. Izany tsy atahotra anao ny mpanjakan'ny firenena, fa ianao iendrehan'izany. Eny amin'ny endry rehetra amin'ny firenena sy amin'ny fanjakany rehetra dia tsy misy tahaka anao. Fa kentina sy adala avokoa izy rehetra, efa nanara-poana fa tapaka-azy ihany. Volafotsy voafisaka nalaina avy tany Tarsisy, sy volamena avy tany Ofaza izany. Asa tanan'ny mpiasa sy ny mpanefy volamena, lamba manga sy volomparasy ny fitafehany. Asany mahay zavatra izy rehetra. Fa Jehovah no Andriamanitra tokoa. Eny, izy no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay, izay mampiorohoro ny tany amin'ny fahatezerany, ka tsy tatin'ny firenena ny fahavinirany. Izao no lazainareo amin'ireny: ny amin'ny Andriamanitra izay tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany, dia ho levona tsy ho an'ny tany na ho aty ambanin'ny lanitra ireny. Dia ilaina hanao ny tany tamin'ny heriny sy nampiorina izao tontolo izao tamin'ny fahendreny, ary namelatra ny lanitra tamin'ny fisainany. Raha mampirondrona ny rano any an-danitra izy, dia mampiakatra fofona avy tamin'ny faran'ny tany. Manao ny elatra ho amin'ny ranonorana izy, sady namoaka ny rivotra amin'ny firaketany. Efa kentrina avokoa ny olona rehetra ka tsy manam-pahalalana. Mianarina noho ny sarin-javatra voasikotra ny mpanefy volamena rehetra. Fa vita ka sy sarin-javatra anidina, sady tsy misy fofonaina ao amin'ny zava-poana ireny, dia asa mahatsikaiky foana. Amin'ny andro hamalena azy dia ho levona izy. Tsy mba tahaka ireo no Andriamanitra Jakoba, fa mpamorona ny zavatra rehetra izy, ary ny Israely ny firenena lovany. Jehovah tompony maro no anarany. Dia mbola ho tohizana ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko 9 atomboka amin'ny andininy 720 ka hatramin'ny 950. Filazantsara araka ny Lioka toko 9 ny andininy 720 ka hatramin'ny 950. Romanina toko 9 ny andininy 9 ka hatramin'ny 720. Ary raha mbola niteny Jesosy, dia tonga ny anankiray avy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe: maty ny zanakao vavy, aiza manahirana ny mpampianatra. Fa hoy Jesosy raha nahare, dia namaly azy ka nanao hoe: aza matahotra, minoa fotsiny ihany, dia ho velona izy. Ary raha tonga tao an-trano izy, dia tsy nisy olona navela ny ara-miditra taminy, afa-tsy Petera sy Jaona ary Jakoba, mba mindray amandrendra zazavavy. Ary ny olona rehetra nitomany sy nisaona azy. Fa Jesosy nanao hoe: aza mitomany, tsy maty izy fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona, satria fantany fa efa maty raha zazavavy. Ary Jesosy dia nandray ny tanany ka niantso hoe: ry zazavavy, miharena. Dia nody indray ny ainy, ka niarina niaraka tamin'izay izy, ary nasainy nomena hanina izy, ary dia talanjona ny ray aman-dreniny. Fa Jesosy nandrara azy tsy hilaza amin'olona ny zavatra efa nataony. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy, dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny fahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa amin'ny fahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy.
ary eo ka ho tahaka izany koa ianareo ka ny tenanareo dia ataovy ho efa matiny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka aiza vela ny ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty, hanarahanareo ny filany. Ary aiza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadiany tsy fahamarinana, fa atolory ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary momba ny tenanareo fiadiany ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy manan-kery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo, fa ambany fahasoavana. Amen. Ray masina manamosina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Iomana ndray ny afatra izay avy amin'ny soratra masina isika izay nampitondrain'Andriamanitra ny mpanompony. Andeha hitsangana isika iomana andray izany amin'ny hira izay ataontsika. Nareo rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Araka nefa nambaran'ny mpitarika teo dia ity alahady ity no natokan'ny FJKM anohanana sy tondranam-bavaka ny topaza na ny toeram-pamonjena zaza. Ary todika amin'izany indrindra ny toriteny ry havana izay hita ao amin'ny Luka 9:7-7 hatramin'ny 9:9. Izy ity dia fahaitsika satria mitantara ny amin'ny Jairo ilay lehibean'ny sinagoga sy ny zanany vavy tokana tratry ny aretina, ary hitantsika moa ny vaovao ratsy avy eo fa maty mihitsy aza ilay zaza. Tsy tantara fotsiny izy ity fa afatra ho antsika ihany koa amin'izao ankehitriny izao. Dia izao ny fanontaniana zany raha hoe mamaky ity soratra masina ity: inona nataontsika manoloana
ny vaovao ratsy. Ino no anataontsika manoloana ny vaovao ratsy? Mety efa saminy ainany zany angamba antsika rehetra hoe misy olona ohatra ao anatina fety maheno vaovao ratsy tamika. Ahoana ny fomba hiatrehana an'izany? Ahoana ny fomba hiainana an'izany? Ary izany indrindra no ampaherezan'ny soratra masina antsika mandrakariva, ilazany amintsika ny vaovao tsara dia ny vaovao mahafaly. Eto amin'ity perikopy ry havana, i Lioka dia maneho amintsika fa miaona ny fahalemen'olombelona sy ny fahefan'Andriamanitra. Misy zavatra roa tafahoana zany eo, dia tafaresaka, dia nisy ny fanarahana tao, dia nisy vahaolana hita. Lohahevitra roa no azo omena izao soratra masina izao. Ny voalohany dia hoe malemy ihany isika, malemy ihany isika. Raha nanomana ity toriteny ity ry havana, dia ny tonga tao an-tsaiko voalohany dia hoe malemy isika. Nefa rehefa nandinika tsy dia tena hoe malemy loatra isika fa malemy ihany. Izany hoe misy hery kely ihany ao anatintsika, na dia kely aza. Dia ny entonan'ity soratra masina ity moa dia ny eo amin'ny 150 tapany B. Ahoana izay? Aza minofo fotsiny ihany dia ho velona izy. Aza matahotra, minofo fotsiny ihany dia ho velona izy. Eo anatrihan'izany anefa dia tena hoe malemy ihany isika raha hoe maheno vaovao ratsy zany. Satria voafetra ny fahefantsika, voafetra ny fahalalantsika, voafetra ny herintsika. Araka ny nambara teo Jairo dia lehibe an'ny sinagoga. Izany hoe olona manana ny maha-izy azy, manana ny toerany, manan-kaja eo amin'ny fiarahamonina, ary arahan'ny olona teny, eken'ny olona, ary rehefa miteny izy dia miaino avokoa ny fiarahamonina. Kanefa eo anoloan'ny fahafatesana dia tena manana fetra ihany izy. Tsy afaka namonjy azy zany. Raha mpitahana amin'izao ankehitriny izao zany ny lehibehana sinagoga zany dia atao hoe ny mpitandrina zany. Nefa eo aloha manoloana anazy ny fahoriana, tsisy zavatra azo natao. Mahavoafetra anazy nefa ry havana dia tsy nijanona teo izy, fa inona no nataony? Nanatona an' Jesosy izy. Hitantsika anie zany any amin'ny 1:7 sy 2:7 any aloha any. Perikopy antsika moa tonga dia eo amin'ilay hoe maty, fa any aloha any efa nisy ezaka nataon'izao mpanompon'Andriamanitra zao. 2:7 sy 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro dia tonga ny lehilahy atao hoe Jairo, mpanapaka ny sinagoga, dia nankohaka tamin'ny tongo Jesosy izy ka niangavy taminy hiditra ao an-tranony. Fa nanana zanaka vavy tokana, tokony 12 taona izy, ary efa ho faty raha zazavavy. Raha nandeha Jesosy dia nanety lalana azy ny vahoaka. Izay zany ilay zavatra nataony Jairo. Tsapany hoe tsy mahavita na inona na inona izy, dia alaony nanatona an' Jesosy Kristy. Isika koa ry havana, amin'ny toerana misy atsika, mety misy zavatra tsy vitantsika irery, fa mila an' Jesosy Kristy tsika, indrindra moa amin'ny asa fanompoana. Raha izay izao dia afaka mijoro vavolombelona amin'izany, satria raha amin'ny fahasalamana somary marefurefo, anefa ny toerana nanendrena anay sady saro-dalana no mifanalavitra. Fa sofa eo Jesosy Kristy ry havana, mampahery na dia eo aza ny fahalemena. Ka mampianatra antsika izao soratra masina izao na inona mampalemy anao, na inona mangeja anao, aza mijanona amin'izao fotsiny, fa manatona an' Jesosy Kristy. Fomba fitenin'ny mpampianatra anay izay
doyen Ramambasan hoe kama aza mienahena ny fotsiny fa manatona ny Jesosy Kristy. Fa misy mantsy olona ndray mienahena fotsiny sady tsy mihetsika, tsy mandroso, tsy miembotra. Fa manoloana ny zavatra sarotra mampianatra antsika ny soratra masina, manatona any Jesosy Kristy satria malemy ihany isika. Fa mamalemy antsika ihany koa dia izao, sady tsy ampy fanantenana tsika no tsy manana fanantenana. Izany hoe olona mora kivy, olona mora resy, olona mora ozongozonina. Eo amin'ilay andininy 7 no ahitantsika an'izany ny anaran'ny Tompo. Ary raha mbola niteny Jesosy dia tonga ny anankiray avy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe maty ny zanako vavy, aza manahirana ny mpampianatra. Io teny io ry havana dia teny tomitarika akiviana, teny fohy nefa ohatrany hoe antsy manapaka. Ary tsika angamba no mety efa voadidiny antsy daholo fa marary ihany izany na dia hoe kely aza. Izany teny izany dia toy ny maneho hoe tsy misy hevitra tsony, aza lanina ny fotoanan'i Jesosy, aza manadala azy tsony. Izay mantsy ilay tena hevitra ilay teny eto hoe aza manahirana ny Tompo, aza mampiasa saina olona, aza manahirana ny hafa. Kanefa izany ry havana fomba fijery ara-nofy ihany amin'ny maha olombelona atsika, amin'ny mahafotaka atsika, satria tsika dia mivolavolaina tamin'ny vovotany malemy, mora simba, voafetra, tsy mahita zavatra lavitra. Fa ny Tompo kosa tsy mijanona eo amin'izay hoe fahitana ara-nofy izany, fa mihoatra an'izany ry havana ny fomba fiasan'i Jesosy Kristy. Eo amin'izay tsy misy fanantenana no hiabeaza ny fahasoavana. Rehefa tapitra izany ny fanantenantsika olombelona dia eo Jesosy mampahery antsika indray, aza matahotra, mino fotsiny ihany. Ary ny eo abolana moa efa haitsika iny 7:7 manao hoe raha mbola izy koa ny farany, tsy foana ny fanantenanao. Ka aza manaritoky ry havana, aza mora resiny zava-misy. Satria misy olona tsy mahazaka ny zava-misy, tsy mahazaka ny zavatra iainany dia kivy. Arak'ilay nambarany namantsika teo hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Raha vao menao toerana izy dia vao mahay misisika, dia mevoatsindry ianao, farany tsy hita intsony fa fisaka ao. Dia ampitomboany fanantenana. Raha mbola izy koa ny farany hoy ny soratra masina, tsy ho foana ny fanantenanao, tsy ho foana ny fanantenantsika fiangonana. Ka tandremo ry havana ny akiviana, aza mifanakivikivy. Indraindray koa ane mety hoe tsy misy manakivy tsika, fa tsika indray ilay olona mpanakivy ny hafa. Misy moa dia milaza hoe Madagasikara tsy handroso tsony, tsy marina izany ry havana. Ary izay dia samy teny an'izany fa raha mbola misy Jesosy Kristy mbola manana fanantenantsika ny amin'ny zavatra rehetra. Izany no mampalemy antsika, moramora kivy, tsisy finoana, tsisy fanantenana, voafetra. Fa malemy ihany tsika satria manana toetra ratsy ihany koa. Misy toetra ratsy hita ao anatin'ny soratra masina io tia maneso, tia meme ny hafa, tia manakihana ny hafa. Rehefa niteny Jesosy hoe tsy maty izy dia ahoana nataony vahoaka, mihezana. Dia indraindray koa tsika ohatra izany, andeha atao hoe tsy tsika fa izao tontolo izao manodidina atsika, rehefa misy olona milaza ny marina, mihezana. Dia nefa ny olona milaza ny diso hite hafana, tandremo izany ry havana.
fa ity fiomezana nataony zareo ty a dia azo lazaina ihany koa hoe endriky ny tsy finoana, olona tsy manana finoana. Satria raha ny fomba fisainana tatsinanana, fomba fisainany zareo jiosy a, hoe ny olona rehefa maty a dia midina ny amin'ilay antsoina hoe Sheol. Itoerana io zany toerana tsy mazava loatra hoe toerana fijaliana ve sa toerana fahasambarana ve, fa le Sheol dia midina any fotsiny ianao dia miandry any. Dia eo le tsy finoany reto olona reto hoe maty rehefa maty dia zay e, tsy misy hevitra tsony, tsy misy azo atao tsony. Endrika tsy finoana izany. Ary tamin'ny jiosy ihany koa tsy mbola nazava tsara tamin'izareo ny amin'izany hoe fitsanganana amin'ny maty zany. Ohatra antsika malagasy ihany, raha ny finoana malagasy ny anontaniantsika hoe ahoana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty, tsy mino an'izany malagasy, fa ny inony dia hoe rehefa maty ny olona dia makaiza any Ambondrokely, any Ambondrombe, izay angano zany ry havana, angano ihany zany. Tahaka izany ihany koa ny fivavahana zareo indiana, ny hindoisme, rehefa maty ny olona hozy izy zareo a dia miverina amin'ny endrika hafa indray. Ohatra zany hoe za zany ohatra raha sanatria maty a dia amin'ny fiainako faharoa zany mety hoe lasa hoe lehilahy, fa mety mba hoe sady lavalava mibokibokina. Ohatr'izay ny fomba fisainan'izao tontolo izao ry havana. Fa ny ao amin'i Jesosy Kristy kosa dia manome fiainana vaovao. Araka ilay perikopy novakiana tao amin'ny Romanina tao, raha miara-maty amin'ny Kristy isika dia miara hitsangana, miara ho velona amin'ny ray. Ary izany no mila hananantsika finoana sy fanantenana mba tsy hananantsika hakiviana. Ary nafinaritra ny nataony Jairo e, raha manaraka an'io soratra masina io tsika, tsy niteny intsony Jairo fa nangina, natoky tanteraka ilay tenin'i Jesosy Kristy. Ary izany no apresiana antsika ry havana, fa na dia malemy aza isika dia ilayntsika ny mitoky amin'i Jesosy Kristy mba tsy hiomeny hafa isika. Ary misy olona ne miome mihitsy ny fivavahana kristianina, lazainy fa hoe efa lany andro ny zany, tsy mitombona hono zany. Dia misy mandany vola mihitsy ao amin'ny tambajotra serasera, haitsika moa amin'izao fa ny mega efa lafolafo, fa misy olona mandany vola fotsiny a anaratsiana fivavahana kristianina. Dia mivavaka ho azy ireny tsika mba hiova izy, mba tsy homeme, satria misy fotoana io zavatra io famadika indray e, ny olona mime indray lasa maninona ny aparany, tomany, ny olona mijaly no lasa hifaly. Ka izany no isaorantsika an'i Jesosy Kristy isan'andro, satria velona izy, manambara amintsika izay tokony hiainany fiangonana. Ary izany no tena ilayntsika amin'izao fotoana izao ry havana. Na dia eo aza ny zavatra eny avelany a, tranga eo amin'ny fiainantsika dia mampahery antsika hatrany Tompo. Izay no hafatra voalohany a, malemy ihany isika. Fa ny hafatra faharoa kosa dia ny hoe Jesosy manangana indray. Jesosy manangana indray. Ilay eo amin'ny 150 tapany by hoe aza matahotra mino fotsiny ihany dia ho velona izy, dia toy ny hoe antso ataon'i Jesosy ampaherezana ny Jairo. Fa tsy hoe fampaherezana ihany, fa ampiorina indray ny finoany. Sady mampahery zany Jesosy eto a no mampiorina finoana. Aza matahotra mino fotsiny ihany. Dikan'izany dia hoe aza atao mibahana ao anatinao ny tahotra, fa efa eto a. Ary izany indrindra ne no tiany soratra masina ambara amin'io teksta io e, hoe rehefa eo Jesosy Kristy a,
tsy misy zavatra tsy hainay tao. Dia nisy fotoana moa pastera raha tsy diso tamin'ny lahady iny a nanao fampianarana momba ny tempoly. Dia ny tempoly izy a dia midika fanatrehan'Andriamanitra. Dia ohatr'izany koa ny rehefa eo Jesosy dia eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Izany mahatonga antsika hoe tempoly ny fanahy masina, itoeran'i Jesosy Kristy. Rehefa ao anatintsika izany ny finoana, rehefa ao anatintsika ny tompo a dia manatrika antsika ihany koa Andriamanitra, na amin'ny zavatra mampahory atsika, na amin'ny zavatra mampifaly atsika tsirairay avy. Dia amin'ny fotoana izany hoe ahatsapahantsika fa tsy misy fanantenana intsony a, dia inona nataon'i Jesosy? Ataon'i Jesosy mino isika, ataon'i Jesosy isika hoe aza matahotra, mino fotsiny ihany. Fa inona ry havana no atao hoe mino? Raha fitinina izy io a dia sady toetra no asa. Sady toetranao mihitsy izany ilay mino a no asanao andavanandro. Izany hoe hetsika ataonao a hifandraisana amin'Andriamanitra. Ny finoana izany a na hoe ny olona mino a dia olona miantehitra amin'Andriamanitra. Tahaka ny hoe ireto andry lehibe reto, reto pilier amin'ny rihana reto izany, izany no antsoina hoe olona manana finoana. Ny anteheran'ny rihana dia ireto pilier reto. Izany hoe isika izany ilay rihana, dia Andriamanitra ilay pilier. Ka raha vao tsy eo ireo pilier ireo dia maninona? Mirodana. Dia ohatr'izany koa tsika, rehefa tsy miantehatra amin'Andriamanitra dia mora mirodana, mora lavo. Dia arakaraky ny hamafin'ireo pilier ireo a no hamafintsika ihany koa, na misy horohorontany, na misy loza, na misy zavatra mitranga. Ka izany ry havana ny finoana, mila miantehitra tsika amin'Andriamanitra. Tsy miantehitra amintsika rery a, na amin'ny namantsika, fa sady miantehitra amin'ny namana, miantehitra amin'ny tenantsika, fa miantehitra amin'Andriamanitra. Koa aza matahotra fa rehefa miantehitra amin'ny tompontsika dia mivaza zavatra heverintsika fa sarotra. Mety hoe ao am-piandrasana azy ianao mitaitaina, azontsika tsaina ve ny adi-tsainy Jairo amin'izany hoe maty ny zanany. Dia Jesosy ohatrany hoe amin'ny fomba fitenin'ny tanora azafady a, tsy makalagy, aza matahotra e, kalmanao manafo. Ohatran'izany nataon'i Jesosy Kristy, ohatrany hoe mananiany any anie izany e. Kanefa ny Jairo eto a tsy nilobava intsony izy fa natoky tanteraka an'i Jesosy Kristy. Ary ny anankiray koa ny finoana ry havana dia toy ny tanana andraisana valim-bavaka. Ny olona manana finoana izany a dia manana tanana lavabe makany an-danitra mandray valim-bavaka. Ka rehefa mino isika ilay fangatahan'i Jairo tary amin'ny 1:7 tanteraka, satria niantehitra tamin'i Jesosy Kristy izy. Ary tsy vitan'izay ilay zavatra nataon'i Jesosy Kristy teto, fa nampiasa ny fahefana izy amin'ny alalan'ny teniny. Io tenin'Andriamanitra io misy fahefana, ary raha mahatsiaro tsika dia inona no nahariana izao tontolo izao? Genesis 1. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary izao ny lanitra sy ny tany. Nanomboka teo izy a dia niteny, misy mazava, misy an'izao, misy, mitondra fahariana eo amin'ny fiainanao indray Jesosy Kristy, raha ohatra ka misy ny aizina. Ary raha mamaky an'iny Genesis iny antsika e, dia misy zavatra anankiroa mifangaro ao. Korotana ity tany ity. Raha tena mandalina izany tsika ny fahariana, dia zavatra mikorotana no nalamin'Andriamanitra, ary zavatra tsy misy no nampihisian'Andriamanitra.
ny fomba andikany teny malagasy azy moa hoe foana sady tsy misy endrika, fa raha mijery teny hebreo tsika dia hoe korotana ny tiany ambara ao, tohu vavohu izy ny teny hebreo, hoe tena tsy misy filaminana, mety hoe ny ambony lasa ambany sy ny sisa sy ny sisa. Fa eto kosa Jesosy Kristy dia mamerina amin'ny laoniny izany fahasimbana izany, satria farafahakeliny zavatra roa no very eto. Very aloha ilay taranaka satria zanaka vavitokana, fa ny faharoa ihany koa very ilay fifandraisana. Tsika olombelona matahotra misaraka, na dia andeha akaiky kely aza dia fa malahelo, na dia haitsika izany fa misy olona andeha kely eo ambadika eo dia fa manontany ny vadiny fa hoaiza ianao, mety hoe tsy alahelo angamba izany ozy ny sasany fahasarotam-piaro. Fa isika olombelona dia tena malaina mihitsy amin'io misaraka io, indrindra moa ny enijaira io tena hoe zanaka vavitokana, tsy misy tsony izany rehefa lasy io. Fa eto Jesosy mampahery ary manangana indray amin'ny alalan'ny teniny. Ary Jesosy Kristy tsy hoe teny lazaina fotsiny, tsy hoe teny toriana fotsiny, fa teny tonga nofo, izany hoe teny tonga fiainana eo amintsika. Ka raha raisitsika amin'ny finoana izy dia misy akony eo amin'ny fiainantsika, fa raha enotsika fotsiny izy dia toy ny kabary fotsiny ihany ity toriteny ity. Eo amin'ny 4:7-20 hatramin'ny 4:9 no ahitantsika an'izany hoe fahefan'ny tenin'Andriamanitra izany ry havana, anaran'i Jesosy. Ary Jesosy dia nandray ny tanany ka niantso hoe ry zazavavy miarena, dia nody indray ny ainy ka niarina niaraka tamin'izay izy, ary nasainy nomena hanina izy, ary dia talanjo nandray aman-dreniny. Fa Jesosy nandrara azy tsy ilazalaza amin'ny olona ny zavatra efa natao. Raha jerentsika dia inona nataon'i Jesosy? Nandray ny tanany dia niteny taminy dia nanome sakafo, toy ny hoe famerenana amin'ny laoniny ny fiainana manontolo izany, izay endrikitsika fiangonana, saritsika fiangonana, izany hoe mila ny tenin'i Jesosy Kristy isika, mila ny tanan'i Jesosy Kristy mandray atsika isika, ary mila ilay sakafom-panahy avy amin'ny tompontsika voavelona. Satria nambaran'i Jesosy tsara eto fa tsy maty io izy fa maninona? Matory. Dia nandray koa ny fiangonana mety hoe tsy maty fa tsy ampy tenin'Andriamanitra, tsy ampy fifandraisana amin'ny Jesosy, tsy ampy sakafom-panahy. Ilaintsika izany ry havana raha te ho velona isika. Fa na inona ihany koa zavatra heverinao fa efa maty eo amin'ny fiainana, tsarovy fa Jesosy dia mampahery, aza matahotra, mino fotsiny ihany. Zava-dehibe izany tsy atao tsy enjery izany fa raisitsika amin'ny finoana mba hialan'ny tahotra ao anatitsika. Ary ilaina no manana an'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana, mba ho tory lalana, mba ho toy ny gido izy tsika, mpitary-dalana tsika. Dia amaranako ny toriteny tamin'ny ady lehibe faharoa, nisy ireo miaramila izay miady moa izany, dia tantarana mpitondra roaplanina ao anatin'ny tafika izy ireo. Dia ny zava-misy tany Japon izy eo amin'ilay tanàna efa ravarava daholo, feno setroka, efa simba izany ny tanàna rehetra, ary tsy misy lalana ao aleha, izany hoe ny visibilité an'zareo izany tena tsisy tsony, tsy hitany tsony hoe aiza ny tokony aleha, aiza ny tokony andehanana. 3 lahy izy ireo niaraka, dia ny zava-nitranga dia izao, donaka ilay setroka be, ohatrany hoe zavona be izany, milahatra ilay roaplanina anankitelo,
ao ambadik'io setrik'io nefany a misy tendrombohatra be. Zavatra nitranga rehefa nandeha ireo planina telo ireo, ny anankiray sisa no avitra. Satria inona ny antony? Nanaraka ilay toromarika izy ao anatin'ireny roplanina ireny, olo mantsy a misy radara azo jerena. Dia raha nianatra lesona tsara zany ilay piloty a, dia hainy ny alan'ilay obstacle na ilay hoe sakana mety hanimba azy. Fa ilay anankiroa zany mety hoe ningitrika ve sa ahoana, sa tsy natadidy, dia izay no nahafaty azy. Tahaka izany ihany koa tsika kristianina ry havana, mila manana tsara ny tenin'Andriamanitra, mila mahatoky tsara ny tenin'Andriamanitra, ary mampiatra ny tenin'Andriamanitra arak'izay zaraina amintsika. Ka eto Jesosy dia milaza hoe aza matahotra minoa fotsiny ihany. Isika ihany koa ry havana dia manana didy ho an'ireo zaza izay mila vonjy. Maro izy ireny ary manana toerana manokana isika FJKM. Zaza raisina eny moa dia ireo zaza izay mety hoe niara-ny herisetra, zaza tsy ampy-taona ihany koa mety hoe kambody tsy fidiny, dia tahaka ity zazavavy ity manaova tahaka ny Jesosy, raiso ny tanan'izy ireny, ampaherezo izy ary meo sakafo. Afatra roa ry havana noho ny zaraina tamintsika, malemy ihany isika kanefa Jesosy manangana indray. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Zany ry havana no sitrapon'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ho tsapantsika sy iainantsika mandrakariva, dia tsika hivavaka. Andriamanitro, misaotra anao izahay fa mivavaka amin'Andriamanitra velona tokoa izahay, ary marika izany fahavelomanao Andriamanitra izany dia miteny aminay mandrakariva ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao izay ampitondrahanao ny teninao. Misaotra anao izahay Andriamanitra fa izany tokoa ny sitraponao, tianao hiainanay. Tsapanay tamin'ity anio ity fa olombelona malemy ihany tokoa izahay, kely fanantenana, kely finoana, satria matetika izahay no tsy mitoetra amin'ny teninao, tsy mba manana ny teninao ho fanilo ny lalanay. Mifony izahay Andriamanitra, mifono aminao izahay satria na dia efa maro aza ny zavatra rehetra izay atranganao eo amin'ny fiainanay, maneho ny herinao mandrakariva ianao eo amin'ny fiainanay, ary mampiseho aminay isan'andro isan'andro ianao fa Andriamanitra velona, dia mbola matahotra ihany izahay, mbola kely ihany finoanay satria olombelona malemy ihany tokoa izahay. Mifony izahay Andriamanitra. Matoky sy mino anefa izahay fa Andriamanitra mamindra fo ianao, ka manangana nay indray ao anatin'izany fahalemenay izany, mampitoetra trany ny teninao aty anatinay, mba hanananay finoana hiazomanay ny teninao. Dia misy matoky izahay fa raha mibebaka aminao izahay, raha mamboraka ny fahotanay eo anatrehanao izahay, dia mamela neloka ianao. Koa indro ary izahay mivavaka aminao ao anatin'izao vavaka tanteranay ao anatin'ny fanginana izao.
mino izay tompo fa Andriamanitra mpamela heloka ianao ka mamafa ny fahotanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona ihany no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra ivavahantsika ry havana dia Andriamanitra mahatoky sy marina tokoa izy. Ho antsika izay nibebaka marina tokoa, raisy hoe mpitsanganana ny teny soa mahafaly izay manambara ny famelan-keloka atolotry ny tompo antsika amin'ity anio ity. Ho Jesosy Kristy amintsika hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Aza matahotra mino fotsiny ihany, izay mino ny zanaka ny manana ny fiainana mandrakizay. Koa amin'izany dia voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina. Aleloia, amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Satria tsika kristianina voavela heloka dia andeha isika hijoro vavolombelona ny amin'izany, ka ny fanekem-pinoana larana fahaefatra no andeha iombonantsika anambarantsika ny finoantsika. Manao hoe manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny teny nataon'i Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao, sy araka ny teny nataon'i Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay, sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'Israely,
sy araka ny teny nataon'ny samaritana hoe ny tena nainona ndre fa fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao, sy araka ny teny nataon'ny petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao manana ny teny fiainana mandrakizay, ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitro. Amen. Mazoa toerana ianareo fiangonana. Afaka manao hira iray ny antoko-pira. Satria isika olona voavela heloka dia tafaray amin'Andriamanitra velona tokoa. Koa fotoana izao ahafahantsika mangataka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao vavaka fangatahana izao. Vavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, ilay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Noho ny fahefan'ny teninao, noho ny amin'ny fahavelomanao Andriamanitra dia mijoro eto amin'izao toerana izao ity fiangonana ity, izay iombonanay kristianina marobe voavela heloka sy nandray ny famonjenao Jesosy Kristy. Koa izany no asainay mangataka eo anatrehanao, satria maro tompony zavatra iainanay no tsy efa ny fisainanay, tsy efa ny maha-olombelona anay, fa tena milanao Jesosy Kristy, satria izay dia olombelona malemy, kely finoana,
fa raha eo ianao Jesosy Kristy dia maefa ny zavatra rehetra izahay. Ko ankehitriny dia mangataka aminao izahay Jesosy ny joroany izao fiangonana izao, mba tena hijoro vavolombelonao Andriamanitra tokoa amin'ny asa rehetra izay tanterahanay eto anivon'izao fiangonana izao, mba ho fitoriana filazantsara mahomby sy joroanay vavolombelona tokoa ane izao fiangonana izay iombonana izao. Apetraka fiainam-pialan-tananao manokana ary Jesosy Kristy miaingany amin'ny mpitandrina izay mitarika izao fiangonana izao, ny birao mpiara-miasa, ny dekona tsirairay avy, ny mpandray fanasan'ny tompo, ary indrindra ireo kristianina tsirairay avy vita batisa izay nandray ny famonjenao Jesosy Kristy. Mifanahinao masina ny hitoetra amin'izy ireo tsirairay avy ka afa miaina amin'ny fiadananao Jesosy Kristy, miaina mandrakariva amin'ny fahasoavanao Jesosy Kristy. Vavaka ihany koa izay Jesosy ho an'ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara, dia ny mpiandraikitra fohibe izay ao anatin'ny fivoriana ankehitriny izay manantanteraka ny fandaminana rehetra eo anivon'ny fiangonana. Aoka mifanahinao masina tokoa Jesosy no hitari-dalana azy ireo, hanome saina matsilo sy hevitra tsara avy aminao Andriamanitra entina mampandroso ny fiangonanao ary ahafahana mitoro marina ny filazantsaranao Jesosy Kristy. Tompo, izay tsirairay avy izay miondrika eto anatrehanao ihany koa dia manana izay enta-mavesatra tiana hiaboraka aminao izahay, koa ianao ireny fivavakay. Mino izay fa mivavaka amin'Andriamanitra velona tokoa dia mandre anay izany Andriamanitra hivavahanay izany. Ary mivavaka ihany koa izahay ho an'ny Topaza FJKM izay toeram-pamonjena ny zazakamboty, ireo zaza tsy manan-kialofana. Ianao Jesosy Kristy hitsinjo azy ireny manokana ary aneo ny voninahitra ao amin'izany asa lehibe izay tanterahana izany ianao. Sitraka indrindra ny manambatra izany vavaka izany amin'ilay nampianarinao anay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinana ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ny etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay ny anina sahaza ao anay ary mamelana elokay tahaka namelanay izay neloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mamerina ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miarabantsika rehetra izay nandray fahasoavana tamin'ny Tompo ary mampahery antsika mandrakariva izay tojo fizahan-toetra indray, satria hetsika ataon'Andriamanitra izany mba hiorenantsika mandrakariva amin'ny finoana. Andeha hifampiaraba satria velona ny tompontsika, dia tononony eo akaikinao hoe velona ny tompontsika, fiadanana ho aminao. Sekreteran'ny fiangonana dia hiroso eto anoloana izy. Manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra indray amin'izao alahady mamarana ny volana aprily izao. Misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa eo aza ny fihazakazaka ny fotoana dia tsy manary antsika ny Tompo
ary velona ao anatintsika izy a. Ary zany no azahoantsika fiadanana ary ny irina dia mbola ombantsika mandrakariva izy a, ka hiandrandra anantena volana vaovao indray isika rehefa tapitra ity volana aprily ity a. Dia zany ny fahasoavany izay arotsany amintsika mandrakariva. Avy amin'ny sekoly fanomanana laika na ny sefala, araka ny fandaram-potoana isan-taona dia misy ilay fotoan-dehibe izay iaonan'ny sefala, ny mpampianatra sy ireo izay rehetra nandalo tao anatin'izany sekoly fanomanana laika izany, dia tonga indray zany zao ny fotoana ny amin'ny alakamisy voalohan'ny volana May ho avy zao, eny Ambohimanga no anatanterahana io fotoan-dehibe fihaonan'ny sefala io. Amin'ny 9 maraina no manomboka ny fotoana. Misy ny fandaram-potoana samihafa moa izay ho tanterahana eny, dia ao anatiny moa zany ny fanompoam-pivavahana mazava ho azy, eo ihany koa ireo fampianarana samihafa izay ho totosaina eny an-toerana eny amin'io alakamisy voalohan'ny volana May io. Dia miantso manentana ny mpianatra sefala rehetra zany ho tonga amin'ny fotoan-dehibe amin'ny voalohan'ny volana May io. Miomana sady zany amin'ireo tahirin-kevitra samihafa izay anaovana ny fampianarana eny an-toerana eny. Misy ihany koa ny fanentanana samihafa moa zany, dia ny hafatra izay ampitain'ny sekretera jeneralin'ny FJKM sy ny Braon sefala. Izay zany no mahakasika an'iny ho amin'ny sekoly fanomanana laika ny fotoan-dehibe izay iaona amin'ny alakamisy voalohan'ny volana May izay. Ny manaraka dia avy amin'ny Dorcas faritra Atsinanana amin'ny sabotsy fahafolo volana May ho avy zao no anatanterahana ny fitsangatsanganana ho amin'ny Dorcas faritra Atsinanana eny amin'ny Alamahitsy, eny amin'ny ao amin'ny frère Alamahitsy zany no toerana anaovana izany fitsangatsanganana izay. Andinindininy mahakasika ny fitsangatsanganana io, ny fidirana zany 2 ariary isan'olona, dia raha mitondra fiara dia 5 ariary ny parking zany. Misy varotra isan-karazany, varotra sakafo moa zany izay ho tanterahana eny. Dia efa mariana eto sahady ao anatin'ny fotoana moa zany dia misy rakitra intelo zany ho tanterahana eny an-toerana amin'ny fotoana ny fitsangatsanganana io. Avy amin'ny fikambanana mpitoroteny sy katekista eto amin'ny fiangonantsika indray ity ambarako ity amin'ny alahady faha-efatra ny volana May ho avy zao amin'ny 3 ora tolakandro zany ny fiofanana sy fitezapana tanterahana ao anatin'ny fikambanana mpitoroteny sy katekista io. Miantso ireo vita fiofanana rehetra zany, ny SAM ny ao amin'ny sekoly alahady zany, dia mpiandry sy ny mpiomana moa zany, ireo sefala sy ny setela ary izay nianatra tamin'ireny sehatra maro samihafa mahakasika ny amin'ny fianarana soratra masina ireny. Ny fikambanan'ny mpampianatra sy mpanabe mitohy hatrany ilay fanampiana ho antsika zanaky ny fiangonana izay hanala fanadinana baccalauréat ny ao anatin'ny cours d'appui zany, dia raha hariva zany ny taranja malagasy indray zany manomboka amin'ny 2 ora sasany no hatrehana amin'izay cours d'appui izay. Eto zany dia miantso ny sika fiangonana, raha misy zany sika fiangonana afaka mampianatra, zany hoe mpampianatra mazava ho azy moa zany fa tsy hoe afaka mampianatra, mpampianatra filozofia, dia manantona ny Braon'ny fikambanan'ny mpampianatra sy mpanabe zany itsika izay manana an'izay fanomezam-pahasoavana amin'ny fampianarana ny fitaranja filozofia izay. Ny sampan'ny lalahy kristianina isaky ny alahady faha-efatra dia mivory amin'ny isaky ny amin'ny 2 ora sasany zany raha hariva zany ilay fotoam-pivoriana ho an'ny sampan'ny lalahy kristianina. Tahaka izany ihany koa ny ray aman-dreny sy ny zokolona, fikambanana zokolona sy ny ray aman-dreny moa zany ny sabotsy ho avy zao dia fivoriana fanao isam-bolana izy io, arahana fitezapana ihany koa amin'ny 2 ora tolakandro no fotoana anatanterahana izay. Amin'ny alakamisy voalohan'ny volana May ho avy zao eto amin'ny fiangonantsika dia ny sampana fifoazana eto amintsika zany ambarako zany ao anatin'ny fanomanana fa 5 taonany amin'ity taona ity, dia mba ho fanomanana an'izay
dimy amby telopolo taona sampana fifoazana zay ny anankiray voalohany. Fa ny anankiray faharoa koa dia mba fandraisana izy ireo anjara amin'ny asa fanorenana zay asa lehibe eto amin'ny fiangonana. Misy rindrakira zay iarahana amin'ny ampity zany amin'ny alakamisy ho avy zao eto amin'ny fiangonantsika. Fotoana tsy fiasany io ny voalohan'ny volana May manomboka amin'ny 2 ora sasany eto indray zany miaraka miderin'Andriamanitra eto sika sady mandray anjara ihany koa anatin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Miaraka amin'ny ampity zany ny alakamisy ho avy zao voalohan'ny volana May amin'ny 2 ora sasany. Tahaka nefa mahazatra antsika moa tsy misy hoe tapakilana hoe ohatrinona ny fidirana fa dia ny fahafoizana trany no ataontsika ao anatin'izany manao amin'ny fitiavana isika amin'izany asan'Andriamanitra izany. Ny sabotsy fahatelo ny volana May kosa ity zany dia tahaka n'izay fandaharam-potoana mahazatra ny fiangonana hoe sabotsy mialohan'ny fandraisana isika no manao ny fivorian'ny mpihevitra rasy ny fivorian'ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Fa ny amin'ny sabotsy ho avy zao noho ny fandaminana izay ho atao zany satria anomboka n'ilay fampiarana ny azakazaka masina amin'izay isika zany, ireo fitetezana, ireo faritra eto amin'ny fiangonana, anaovana tafika masina dia anao fandaminana momba an'izay isika amin'io sabotsy fahatelo volana May io. Noho izany mitambatra zany amin'io sabotsy io zany sabotsy ho avy zao ny fivorian'ny mpihevitra rasy ny fivorian'ny mpandray fanasan'ny tompo. Avy eo moa arahana ny fanomanam-panahy zany amin'ny 2 ora sasany zany. Tonga dia amin'ny 2 ora sasany tsika rehetra zany ahitano avokoa ny mpandray fanasan'ny tompo na manao izay fantatrao izay tsika rehetra moa zany ny amin'io sabotsy fahatelo volana May io. Fa andamina momba n'ilay tafika masina isaky ny faritra amin'izay zany tsika manomboka amin'io sabotsy io satria manomboka amin'ny volana ambony isika dia efa manomboka anao an'izany tafika masina sy ny azakazaka masina izay. Amin'ny 2 ora sasany zany fotoana tokana ihany fivorian'ny mpihevitra ra sy fivorian'ny mpandray fanasan'ny tompo miaraka avy hatrany ary avy eo moa arahan'ny fanomanam-panahy izany fotoana izany. Ny amarana ko azy fampatsiahivana ihany izay efa nambara tamin'ny lahady heriny ihany izy ity fa mbola mitohy amin'ny alarobia ho avy zao zany dia mbola ao anatin'ny fivorian'ny mpianakitra fohibe moa ny ray aman-dreny mpitandrina satria dia ao anatin'izany mpianakitra fohibe zany ny mpitandrina antsika. Mbola tsy misy fandraisan'olona zany amin'ny alarobia ho avy zao izay ataon'ny ray aman-dreny mpitandrina. Dia mampahery antsika rehetra ao anatin'ny asa sy ny zavatra rehetra izay atao eto amin'ny fiangonana. Ny valopy Pasika moa zany izay nataontsika tamin'ny alahady lasa teo misaotra an'Andriamanitra isika, misaotra antsika fiangonana manontolo ny amin'ny fiezahantsika, ny amin'ny fikirizantsika, ny amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Dia ny valopy Pasika tamin'ny lahady teo zany nahatratra 9,994,400 ariary na 49,972,000 francs zany. Izay zany no azontsika teo dia mampahery antsika amin'ny lalandava ary hoeto ambavaka ny asan'Andriamanitra. Mbola isy ihany moa solotenan'ny komitin'ny fanorenana ndray fitenenana ao aorianan'izao filazahana ny raharaha izay ataoko izao dia miroso avy hatrany ho amin'izany isika. Mbola faly miaraba antsika mpianakavin'ny finoana ary manolotra hatrany manolotra sy manonona hatrany fiadanan'i Jesosy Kristy isa-tokantrano, isa-pianakaviana, isam-batan'olona ihany koa. Fanentanana momba ny fanorenana no anjara ijoroako eto. Alohan'ny tondrako ny fitenenana andehantsika hitsangana hivavaka ary anao ny hira fanampy ny fahafito ao aorianan'izay tsangantsika hiaraka hivavaka. Mbola fifaliana hatrany Andriamanitra raitsy to niderana sy akalazana sy anomezana voninahitra ny aranao masina fa tsy hainay tokoa ny angina tsy hisaotranao ny amin'ny fitiavana
ny amin'ny fahavelomana, ny amin'ny finoana zay omena ho anay indrindraindrindra ny amin'ny fitahiana sy fanambinana. Misaotra fa afaka nanatanteraka ny valopony Pasika zay tamin'ny alahady heriny anio. Misaotra ny amin'ny fitiavana sy ny fitahiana ny fanambinana omenao ny mpanomponao tsirairay avy zay nahafahana n'olotra zay anjara birikiny ho an'izany asa fanorenana izany. Lalina tsy takatra sainay tompony fiasanao sy ny fihevitrao ka tsy hainay tokoa ny angina, tsy hisaotra anao satria lehibe loatra ny fitiavanao ary lehibe loatra ny famindramponao. Ka izany mahavelom-pisaorana sy fakasitrahana anay satria fantatra loatra izany fitiavanao lalina anay tsirairay avy izany. Ny dera, ny laza, ny saotra, ny voninahitra Tompo, atolotra anao reriany. Ny fiadanana kosa omeo anay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay velona mandrakizay. Amen. Ataontsika ny hira fanampy ny fahafito, andininy voalohany ihany. Tena marina ary rariny loatra raha any ompisaoran'Andriamanitra satria dia tsy takatra saina tokoa ny fitiavana. Any amin'ny tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo andininy fahatelo amby folo dia mivaky toy izao hoe: ko ankehitriny misaotra anao zay ry Andriamanitra io sy midera ny anaranao be voninahitra. Mendrim-piderana tokoa Andriamanitra satria dia vita soamatsara ny fototry ny espasy Salema ary zay rehetra volany tadiavina aloha hatreto dia ny fanambinana ny fitahiana dia nomeny antsika tsirairay avy, ka izay no isaorana an'Andriamanitra ny amin'izany dingana ray zay vita izany, zay fototra zay midika fa efa hiakatra ary hiainga amin'izay ilay trano lehibe zay hoeritreritsika atsangana. Fa manarakarak'izay araky ny voalazany mpitantsoratra teo dia nisy ny valopony Pasika zay nozaraina tamintsika, ny tarehimarika efa nambara tamintsika teo. Tsy haina hikomity ny tsy saotra sy akasitraka anareo satria ny valopony Pasika dia natokana manontolo ho an'ny asa fanorenana. Sarotra ny fiainana, mafy ny fiainana nefa noho ny fitiavana, noho ny fitahiana, noho ny fiarahantsika metana amin'izany asa zany dia nahafoy isika ny amin'ny fanaovana ny asa fanorenana, ka dia makasitraka tompoko. Ny finoana dia mbola hitombo mandrakariva ao anatintsika tsirairay avy, ary indrindraindrindra ny fitiavana ny asa n'Andriamanitra. Noho ny fahafantarantsika rehetra fa any asa dia atsika rehetra, noho ny fitiavantsika ny asan'Andriamanitra dia
mandeha somatsara ny asa ary araka ny voalazako teo vita ny fototra ny longrinina zany na senazy ba rehefa vita ny fototra dia araka ny voalazako teo zay midika fa hitsangana ny rindrina manomboka eto ary tsy kisendrasendra fa raha tadiditsika raha nisy fotoana tsika na nanaovanantso teto a indromy etaona hoe anao kolazina beton dia tsy tanteraka zany fa nisy noho ny fisian'ny orana dia niemitra le izy zay natao hoe tsy kisendrasendra fa tamin'ny lahady teo tsika nakalazan'ny paska zay midika fandresena paska zay midika fitsanganana paska zay midika fahavelomana dia hitsangana miaraka amin'izany koa lay rindrina zay anisy Pasalema fitiavana zay nandresin'ny fankahalana ozy izy ny paska mazava nandresin'ny aizina ny fahavelomana nandresin'ny fahafatesana dia mino hafa velona mandresy ary miaina miaraka amin'izany fahaveloman'i Jesosy Kristy zany a ny finoatsika ary mino sy manantenatsika fa tsy maintsy vita izany izy Pasalema zany ngeza ny asa ary mety tsy ho takatry ny saina akory ny aza zay mety ho fandaniana na ny fotoana zay mety avitanana zany fa nyray aman-dreny mpitandrina teo dia milaza any amin'ny Lioka toko 9:15 hoe ina lizy aza matahotra mino fotsiny ihany mino aho mino isika fa ho vitany Pasalema noho ny voninahitr'Andriamanitra noho ny fitiavany noho ny finoana velona ao anatiko sy ao anatinao ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. Anaovan'ny fanoloran-tenantsika isika amin'ny alalan'ny rakitra ny atokopira no anao ny anjara irany mandritra ny fanatazana ny rakitra.
andeha hitsangana isika nolotra ny tenantsika sy izao rakitra izao aho an'Andriamanitra. Amarana izao fanompopo favahana izao isika iraitsika ny ravolatra mialohan'ny andraisana ny tsodrano. Raiso amin'ny fonona sy amin'ny fanantenana ary mitsodrano izay tononona sy omenanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: hitahy anao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao ny fiadanana. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra, eny hiaro ny fanahinao izy hatramin'izao ka ho mandrakizay ho aminao any ny fiadanan'ny Tompo. Amen. Mazoa toerana mivavao anatin'ny fahanginana. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mandehana amin'ny fiadanan'ny Tompontsika ary havana. Che cammino, ma vero da tocco,
adrese da casa